Fa commune ambanivohitra miisa arivo sy telonjato sy raika ambin'ny folo sy telonjato sy arivo azafady manerana ny nosy no ahazo herinaratra vokatry ny fanodinana angovo azo avozina izay vatsian'ny groupe Georges 5 vita sy nisy ny maraina teo moa ny fanasiniavana ny fifanarahana fiara-miasa teo amin'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny tompon'andraikitry ny groupe 5 izay. Tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny angovo ny herinaratra raha ny voalazan'ny ministry ny fitsinjaram-pahefana. Mba hitovy lenta ny fampandrosoana ny firenena dia ilaina ny sy ny tetikasa mahakasika ny famatsiana herinaratra ireo komina ambanivohitra. Tafiditra indrindra ao anatin'izay ny tetikasa mikasika ny famatsiana jiro komina miisa 120 sy 300 vokatry ny fiara-miasa misy eo amin'ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny groupe Georges 5. No tanterana ny maraina teo teny amin'ny bureau-ny FDL Nosy moa ny fanaovan-tsony ny fifanarahana fiara-miasa teo amin'ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny tale général ny groupe Georges 5. Misy moa ny fanazavana izay noety ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny groupe Georges 5 Madagascar. Io projet io zany concerné projet d'électrification des communes rurales. Misy 1311 communes rurales zany no ovatsiana fitaovana amin'ny herinaratra azo avozina énergie renouvelable dia misy maromaro ny solution proposée par rapport amin'izay commune sy particularité ny commune zay bénéficiaire. Ka mitindry mitrovaka aty zao mbola première tranche zany ataontsika misy eo amin'ny 120 communes eo zany no tafiditra amin'izay première tranche zay dia mbola ho isy deuxième vague mazava ho azy mandram-pivitany zay 1311 communes rurales zay ho atao. Dia araka lazaiko teo zany hoe ny arakaraka particularité zay commune no solution apportée misy zany solution de biogaz zany hoe zany ordure ménagère zay sy industrielle anagnana iny zany transformé en gaz en méthane dia misy processus de transformation zay méthane zay koa en énergie électrique zay azo amatsiana herinaratra zany amin'ny tokantrano tsirairay. Iny zany plutôt amin'ny périphérie de grande ville no asiana azy. Dia amin'ny deuxième volet zany amin'ilay proprement dit hoe amin'ny commune rurale dia misy une solution solaire combinée amin'ny solution éolienne zany matetika raha tsisy rivotra dia misy masoandro miaraka combinena eo zany les deux solutions. Dia misy koa ny solution atao hoe hydrolienne io zany technologie assez récente. Hydrolienne tsy mitovy amin'ilay hoe hydraulique zay mahazatra hoe voatery manao barrage sy ahafana mitransformer les rano zany en énergie. Fa hydraulique zany un petit cours d'eau zany hoe zany lakan-drano kely de 5 mètres de large de 2 mètres de profondeur dia fa ahafana manao misy appareil submersible zany no atao anatin'igny dia iny courant ny cours d'eau iny ihany no ahafana fournir électricité amin'ny village de 300, 400, 500 habitants. Actuellement zany portefeuille de 100 millions d'euros zany no efa débloqué efa miana tonga dia afaka miasa zany atsika. Ka ny première tranche io mazava ho azy ho an'ilay 120 communes rurales iny. Ankoatra ny fametrahana ireo foto-drafitrasa samihafa dia fantatra fa atsangana ihany koa ny Institut des énergies renouvelables na ny sekoly mikasika ny angovo azo avozana mba ahafahana mamolavola teknisiana avy eto toerana ikirakira ireo foto-drafitrasa samihafa apetraka ireo. Manomboka rapitso raha ny voalaza dia isy ny fitetezana faritra maro hijerena ireo faritra anaovana ny tetikasa taratra. Tsy maintsy misy raha ny fanamariana noetiny tompon'andraikitra ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny angovo izay ministera piay. Anatin'ny comité de pilotage moa dia efa ahitana rahateo izany ministera izany sy ny départementa hafa koa.